toy izao ny fanaparan'ireo fokon'olona viany antokazo komina ambanivohitra manahaka ambahiny Antsinanana ny fahatezeran'izy ireo tamin'ny fonenan'ireo olona teto Ambatondrazaka voarory ho namono ity zazavavy voafolo taona monja tao antokazo ity ny alahady hariva teo. Isy olona voakarama teo antokazo zany tondra ilay zazakely andeha tany an-tsana antokazo dia noentiny tamin'ny moto izy dia namonjy ilay atiala be any avaratra Nosovola zay ilay izy fokotany Nosovola zay. Dia rehefa nanaraka ny fokon'olona izay nanao andehany maromaro dia hita ilay fatin'ilay zazakely tany avaratra Nosovola amin'izay Ambodipaiso zay. Ambodipaiso zay ilay izy, ilay toeran'ilay izy. Lavitra zany toerana zany. Dia efa tapandry ny tendany dia kely sisa ny nitazona ilay tendany sisa tamin'ilay izy. Dia nalatsa ny zalarazany dia navarana tao anaty lavabato ilay ankizy kely zany. Io maraina io andehan'olona anjatondry no niaraka tamin'ilay razan'ilay zazavavy kely no tonga teto Ambatondrazaka. Namotika avy hatrany ny trano fonenan'ilay tovolahy sy ny fianakaviana voalaza fa namono ity zazavavy ity tao anaty lavabato fitrandrahana Mercure tao Ambodipaiso Antokazo commune ambanivohitra manahaka ambahiny Antsinanana. Eo amin'ny ambony orina io dia misy vilia kely dia tentina fito eo amin'ny journée atsimo. Dia misy vilia bakoly vaky misy raha dia efa nijerena eny tao anatin'ny urina io dia lamba mena dia ambony lamba mena io misy tavoahangy anankiroa dia sahabo 30 metatra miala ny urina io manambony dia miala 2 metatra nahitana n'io zaza io. Mariko etona nefa ny zava-misy tao fa naforotra i zaza io tao anaty lasy dia vato anankitelo malon nantsindrina ananjy dia vola arivo niara-mifony tamin'ny zaza io tao anatin'ny lambahoany. Ny zava-misy dia ara-maso sy natremaso io zavatra action nataon'ireo olona reo ka mba avoaka izy atao aina sy olony aina ny tadiavinay fianakavian'ny olona. Fa mampalahelo ny zava-misy satria zaza 10 taona ny tambatambazina avy nijery vidéo ny nalainan-keriny. Tokantrano roa maisy potika tanteraka hatramin'ny entana tao anatiny. Tsy nisy olona tamin'ireo tokantrano ireo. Nalain'izy ireo ihany koa ny Kubota izay fitaovam-piasana teny an-tanimbary ary nodoran'izy ireo. Tonga teny an-toerana taorian'izay ny mpitandro ny filaminana notariany prefet Ambatondrazaka ary nanaparitaka ireo fokon'olona. Ny fampiresaka tamin'ireo fianakaviana ihany koa nisy olombavim-bahoaka koa nalan'ireo fokon'olona ny razan'ilay tovovavy kely ary nalevin'izy ireo ao Ambohitsilaozana. Eto dia manao antsy soava amin'ireo vahoaka sy ireo fianakaviana ary fokon'olona mba ho tony satria eo am-pelantanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha amintsika amin'ny teny izao ary ireo voasambotra moa ireo navandoza amin'izany raharaha mamofady zany ka dia miantso ny olona izay mba ho tony. Manarak'izay ihany koa dia eto ny tenako dia manao antsoavy ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra izay mandray an'ity raharaha resaka famonoana ankizy ity mba mangataka izay mba anasazy enjana farak'izay enjana ireo olona izay. Tsy nisy ny ainana fohy ankoatry ny fahampotendreo entana sy trano teto Ambatondrazaka. Tsy nisy ahina ihany koa ny ainimpanao gazetiny TV+ Ambatondrazaka izay efa notaritin'ireo fokon'olona teny afovoan-tanàna ary efa saika nodaroan'izy ireo noho ny fakana sary nandritra ireo zava-nisy rehetra ireo.